miaramila fa indrindra ireo vao nahazo laharam-boninahitra ny miseho amin'ny filoham-panjakana toy izao amin'ny mahafiloha farantampo ny folo alinday azy. Nampahafantarina ny Filoha Rajoelina teto avy izy ireo izay vao nahazo izany tamin'ny taon-dasy iny. Soatoavana miaramila ny fisehoan'ny vao nahazo laharam-boninahitra. Miseho amin'ny zoky ray aman-dreny ampisehoana ny miaramila azy amin'ny mahafiloha farantampo ny folo alindamo le général izay nahazo grady tamin'ny taona 2024 dia nanao fisehoana tao amin'ny fisehoana Nisy olon-tenan'ny fianakavian'ny Polisim-pirenena teto kosa ireto manam-boninahitra avy eo anivon'ireto. Niarahaban'ny filoha tratry ny taona vaovao, nitondra teny firarian-tsony izy ireo teto ny minisitry ny filaminana anatiny, izay sady nanararoatra nampahafantatra ny filoha ireo olana misy tsy ahafahana manao ny asa, toy ny tsy fahampian'ny fiara sy carburant, ny tsy fahampian'ny fitaovam-piadiana sy ny fitaovam-pifandraisana. Na eo aza anefa ireo rehetra ireo dia nanome tokony ny Polisim-pirenena fa vonona anatanteraka ny adidin'izy ireo mba hampandry filaminana ny firenena. Ny toe-javatra misy indrindra fa ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ity Andriamatoa Filoha dia mitaona anay hanao ezaka misimisy kokoa hatrany eo amin'ny fitandroana ny filaminana. Ary isika dia miandriandra fitonenana sy filaminana mba hisy ny fifidianana malalaka ara-drariny ary madio sy mangarahara ka hoekeny rehetra. Antitraterinay atao anivon'ny Polisim-pirenena Andriamatoa Filoha fa mitafy herim-po sady ampy fahavononana ary manana ny fahaizana mba ny fahaiza-manao hiatrehana ny didina kin'ny firenena aminay zahay. Manome toky anao zahay fa hanaomenay tsy ho zavatra fanatanterahana izay adidy masina izay ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena sy ny zon'olombelona ary ny fitsipika amin'ny fehin'ny Polisim-pirenena. Tsy mora tokoa ny miady amin'ny asan'ny Jiolay, hoy kosa ny Filoha Rajoelina. Nanome tokony Polisim-pirenena izy fa hifanampy sy hifanome tanana ary hijery ny ara-pitaovana mba hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ekeny tsy maintsy tokony jerevana manokana ny fitaovana mba ahafahana miatrika an'izany. Ahoana tokoa moa ny anaovana baolina nefa tsy misy godasy raha sarotsarotra ihany zany. Raha ohatra ka ahafitahantsika amin'izay ny zavatra ho atao ka voaray ny fanatahana sy ny fanahina natao amin'izao ministra ka misy fandiniana tokony ataontsika fa ny tiako hoterenantsika tsirairay avy dia ny hoe vonina ny tenako amin'ny mahafiloha ny tetezafika ny hijery ary ny anoana anareo ary fitaovana manatotosa ny andraikitra izay nakinina taminareo. Fantatro ary tsapako fa tsy mora tokoa miady amin'ny asan'ny Jiolay. Tondra aminareo avita be aleo alasana amin'izany adidy iandreketanareo tsirairay avy zany. Fomba mampana Malagasy ny fanolorana solombody akoho ny ray aman-dreny rehefa saramanitra toy izao.